Miarabatsika rehetrarehetra any tokantrano tsirairay avy ihany manasa anao anaraka hatramolohany ka hatramin'ny farany resaka fiatombohany zao tontolo zao ny olombelona voalohany teto ambonin'ny tany ary mifandraindraiky am'le resaka vidéo resantsika tamin'ny farany any dia ireo zoritany efatra ary izao zavatra iainantsika rehetrarehetra eto zao mifandraika ihany koa amin'ny baiboly sy izay misoratra ao anatin'ny baiboly ny tompoka tany Afrika zao rehetra zao ny antsonany Afrika taloha dia Éthiopie ny antsonany kontinanta Afrika nisy vehivavy iray izay razambe zao tontolo zao nisy lehilahy iray ihany koa razambe ny zao tontolo zao Eva mitochondriale izay eva izy ao anatin'ny baiboly Eva mitochondriale dia avy tany Afrika nipoirany 10 arivo taona tanoany eo manodidina 10 arivo taona tanoany no raha nijerevana ny ADN n'ilay squelette dia 10 arivo taona tanoany nisy vehivavy maro hafa koa niaraka niaina tamin'ny Eva mitochondriale fa tsy izy irery ihany fa ny zavatra mampiavaka ny Eva mitochondriale dia izy zay nanana lié ohatrany hoe nanana tsipika tsy nitsahatra niteraka vehivavy zay ny zavatra nampiavaka ny mitochondriale Eva hita ihany koa zany hatramin'ny zao fotoana zao fa maro dia maro ny vehivavy eto ambony tany noho ny lehilahy nisy lehilahy iray ihany koa izay antsona hoe Adama chromosomale Y Adama chromosomale Y tsy izy rery ihany koa tany fa nisy lehilahy hafa fa ohatrany mitovy amin'ny Eva mitochondriale teo dia I Adama rery ihany koa no lehilahy zay mbola tsy tapaka niteraka ny fianakaviany ny razany ny sasany niara-niaina tamin'izy ireo fa rehefa any tany aoriana kely dia ny sasany lasa mivadika momba ny sasany lasa mivadika teraka lehilahy na teraka vehivavy mifangaro ohatran'izay fa I Eva mitochondriale sy I Adama chromosomale Y no tsy tapaka mihitsy niteraka lehilahy sy vehivavy ary araky ny filazan'ireo archéologue sy ireo Pikaroka mpanao tantara dia ireo historien dia I Eva mitochondriale sy I Adama chromosomale Y no razambe ny zao tontolo zao razambe nipoira tsika rehetrarehetra eto ambony tany zao dia avy any Afrika avy any Éthiopie no nipoira ny ireo roa ireo raha raisitsika ny ao anatin'ny baiboly dia raha arakiny le sary azoantsika isan'andro dia I Adama sy Eva izay aux yeux bleus aux yeux blancs aux yeux bleus iny zavatra iny samy manana ny fotoana nazahoany ny fanjakana teto ambony tany ny firenena iray raha tany Afrika zay Eva sy Adama zay mitochondriale sy chromosomale Y tany amin'ny taonany égyptienne moa dia nireo nubianina izany hoe fifangaroan'ireo éthiopiana Kenya Soudan reny no nifindra tany Égypte de nanorina ny Égypte avy eo dia azony gréco-romain ny tanjaka dia afandray ny tantara zany hoe navadika ny tantara rehefa avy eo dia ilay olona nipoitra avy any Afrika dia lasa navadika manana endrikan'izy ireo raha ny eo anatin'ny baiboly raha ohatra ka avy any Afrika ny atomboany Adama chromosomale Y sy Eva mitochondriale dia mitombona zany fa dia africaine no nitomboany zao rehetrarehetra zao ary na ireo mpanao tantara na tsy nino taloha rehefa nandeha ny recherche dia natsapa ary niaiky raha ohatra ka nipoitra avy any Afrika ary zany ny rehetrarehetra raisitsika ohatra kely fotsiny ny baiboly ny teny teo hoe maro ny olona teo fa tsy Adama rery ary tsy Eva rery fa maromaro izy tao zany hoe dikan'izay olona maromaro ny tao fa tsy olona roa fotsiny ny ao anatin'ny baiboly ny amin'ny Genesis dia misy verset maromaro ao
dia motrany verset izay milaza ny fomba namoronana ny olombelona. Zay ihany aloha ny raisiko ohatra dia ny zavatra niresaina tamin'ny anatin'ny izany baiboly zany zay ny zavatra misoratra ao dia raha nipoitra avy amin'ny Adama chromosomaly grec sy Eva mitochondrial zany Afrika ary olona maromaro ny araka tao raha fahenontsika zay isika zay dia maromaro izy ireo tao no resaka fa tsy zavatra iray na olona iray, zavatra isika zany pluriel maro. Ka raha fahenonana zay feo zay dia maromaro izy ireo no resaka tao dia angambany iara-malala izany resaka hoe ndao sika anao anamboatra olona mitovy amin'ny endrika atsika, mitovy amin'ny endrika atsika, mitovy amin'ny tsika endrika atsika Andriamanitra mitovy amin'ny endrika atsika. Idikan'izay tsy hoe Andriamanitra nisy zavatra hafa nanamboatra namolavolana ny Adama sy Eva, fa i Adama sy Eva sy ireo olona niaraka ny aina tamin'izy ireo tao no ny resaka andeha anamboatra zaza. Dia ireo zazareo no nahazo ilay tsodrano hoe miterary mamenoany tany. Anareo avelako manohy ny toiny fa juste hoe verset kelikely fotsiny no resahako mikasika ny manovatsika resaka hafa rehefa aveo. Toy ny tononkirany Salomona ihany koa zay ao amin'ny 5:5 dia toy izao misoratra ao mivaly mainty aho nefa tsara tarehy ry zanakavavy ny Jerosalema. Tany amin'ny boky, tany amin'ny papyrus izay hita tany Egypta dia ny toerana nisy ny Jerosalema dia tany Afrique centrale, fa tsy io Jerosalema zay resana amin'izao fotoana zao io. Ho anareo zay efa nanaraka resaka bantou dia mety efa mba mahafantatra fa ny tao amin'io toerana misy an'io Jerosalema amin'izao fotoana zao io sy ny Jerosalema tany Afrique centrale dia ireo bantou pygmée, ireny bantou pygmée ireny l'aborigène reny no tany ary voamarika zany azo verifiena ao amin'ny Google ohatra ka te hiverifie an'izay. Mbola ao amin'ny tononkirany Salomona ao amin'ny 5:4 ndray kosa dia misy teny toy izao ao: aza mibanjina ahy fa mivaly mainty aho satria nodanihy ny masoandro. Aza mibanjina ahy fa mivaly mainty aho satria nodanihy ny masoandro. Raha ohatra ka ireo amin'ny baiboly amin'izao fotoana zao novoakitsika ka zay no zavatra misoratra ao dia angambany mitombona zany hoe avy any Afrika ny poirana izao rehetrarehetra zao ary Afrikana ny poirana izao rehetrarehetra zao. Raha izay aza mibanjina ahy fa mivaly mainty aho satria nodanihy ny masoandro zay angambany raha ohatra caucasiana tsy tokony ivara mainty izy fa mety hoe ivara mena. Raha fahenontsika an'izay zavatra zay. Verset iray farany dia avy eo ajanoko ilay resaka baiboly ao amin'ny Jeremia 7:20. Afaka manova ny hodiny ve ny Etiopiana? Zay no misoratra ao. Afaka manova ny hodiny ve ny Etiopiana? Dia toiziny toiny rehefa avy eo fa ao amin'ny Jeremia 7:20 dia izay no misoratra ao afaka manova ny hodiny ve ny Etiopiana. Resaka itantara no resana fa za tsy hivalapatra resaka baiboly na resaka fivavahana, tsy haiko. Resaka fivavahana dia resaka tantara no resaiko satria rehetrarehetra zao raha tsy nisy fiandohany dia tsy misy zao rehetrarehetra zao. Raha tsy misy ny tantara fatarina hoe nipoitra avy aiza ary ny olona dia nipoitra avy aiza ary ny tantara dia nipoitra avy aiza ary nahaizana noratra. Tany Afrika sy tany Madagasikara taloha tany amin'ny taonjato voalohany dia efa niditra tany ny fivavahana Slambo ary efa nampianatra nanoratra ny Afrikana sorabe. Avy eo zay vao niditra ny Européenne nampianatra ny soratran'izy ireo sy nampiditra ny tantaran'izy ireo, nampiditra ny bokin'izy ireo. Tany amin'ny taona ny Egyptiana kosa indray dia efa
nahay nanoratra, nahay nanamboatra resaka charpentier, nanamboatra maçonnerie, efa nahay zao zavatra rehetrarehetra nisy zao. Ka ny Egypte no resako teo de ireo Nubien, izany hoe ireo fifangaroan'ny Soudan, Tanzanie, Éthiopie, ireo Afrika, ireo namorona an'izany ary efa nahay nanoratra sy efa nahay nanao zao rehetrarehetra nisy eto zao. Dikan'izay efa nahay nanoratra ny olona taony, efa nanana ny fiainany, efa nanana ny fivavahany, efa nanana ny rehetrarehetra nataony. Fa ireo silamo niditra tany nanjanaka voalohany dia napiditra ny sorabe, napiditra ny fivavahan'izy ireo. Toy izany ihany koa ireo Europa napiditra ny alfabeny dia napiditra ihany koa ny fivavahany. Ary samy manana ny boky ataony hoe baiboly ny avy ireo fivavahana ireo. Toy izany ihany koa ny aziatika izay manana ny azy ihany koa. Verset iray kely iray adiniko ray resaka an'izay maafrikana zay dia barazo kely ao amin'ny verset ny ao amin'ny Pitsara 16-19. Nasainy Dalila natory teo ampofoany Samsona ary niantso lehilahy iray izy nanapaka ny tadiny fito. Nanapaka ny tadiny fito dikan'izay rastamanina i Samsona fa tsy malama ny volony, asa angamba no mety hoe nofatorana fingotra na nofatorana tady anankifito angamba ny volony de mety zay. Fa dikan'izay izy rastamanina izy dikan'izay. Amin'ny teny français izy manko mazavazava kokoa na amin'ny teny anglais, fa amin'ny teny gasy izy tady ny fito. Fa raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny français izy dia ohatran'izao zavatra misoratra ao. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. On nous l'a maïté en français, c'est ma tête français. Et une tcharanga les son le 7 tresses. Le 7 tresses. Locks, ils aiment en anglais. Locks, ils aiment en anglais. Ni ranjana, na nitali. Diken zaya, rampuita vien africain, dia, rastamanna, ni ranjana izy. Ary avy am'izany resaka zany daholo no antony nanenjehana ny Bob Marley nanomezana poison tao anatin'ny kirarony satria noho ny fahaizany, noho ny filazany nampianatra ny Jamaïka, nampianatra ny Afrikana ao alalan'ny hira izay avoakany, alalan'ny tononkira izay avoakany, mampianatra hoe isika izay zanaina, izay ambanina, isika izay kolonisena dia avy amin'isika no nipoiran'izao rehetra zao fa natao fanahinina no anambaninantsika mba tsy hahatonga sainantsika sy mba tsy hieritreretantsika. Avy amin'izany fampianarana zany nazahoany nanomezan'olona anglisy ny nanomezan'izy ireo kiraro, tennis, basket misy poison ary nazahoany aretina cancer ny tongotra ary natondra fahafatesana azy. Torak'izany ihany koa Michael Jackson zay no ny fampahafantarany zany fiainana afrikana zany amin'ny alalan'ny hirany dia avy amin'izany nanomezana produit aretina avy amin'ny alalan'ny bouton no nisy tamin'ny tarehan'ny Michael Jackson dia no ny fanenjehana anazy amin'izay dia nomena fanafody nanimba ny hoditrany dia nazahoany cancer de la peau ka nahatonga fahafatesana azy ihany koa. You remember the time zay iresahan'ny Michael Jackson ny resahany eo amin'izany dia hoe tadidinareo ve ilay tanjaka na ananantsika taloha, isika mainty hoditra, isika afrikana no resahany amin'io. Tadidinareo ve ilay tanjaka nanantsika taloha, amin'izao tsika no saraham-bazana, sarana tsy mifankaty, tsy misy mifankatokontsony ary isika samy mainty ihany koa aza no mifanambany nohon'izay fanambanina ataon'ireo greco-romain, ataon'ireo caucasien tonga tatia afara. Inona ny fandraisan'ilay zorony tany efatra mikasika an'izay zavatra resahako zay? Misy ifandraisan'ilay zoro tany efatra ary misy ifandraisany ihany koa amin'ilay nouvel ordre mondial izany fipoirana zany tantara zany ary misy ifandraisany zao zavatra rehetra. Tamin'ny 2015 dia nisy fivoriana tao Paris mikasika ny réchauffement climatique. Ny zavatra
no resahana tao tamin'izany dia ny mba anaenana ny herin'ny masoandro satria nohony nipoiran'ireo olombelona tany Afrika dia manana melanine amin'ny hoditra izay matanty manome avy hatrany ny vitamine D ao anatin'ny taolana ary miasa izany melanine zany miasa ny masoandro azo avy amle melanine zay manome vitamine D direct any amin'ny taolana ary avy amin'izany melanine zany ny atatesany hoditran'ireo mainty hoditra ny ultraviolet noho izany rehetrarehetra zany ka tsy zakan'ireo caucasiana zany resaka ultraviolet zany mahatonga ireo caucasiana zay matetika voan'ny cancer de la peau satria tsy mazaka ny masoandro zany mahatonga azy ireo rehefa manao bronzage dia mampiasa menaka tsy hoe menaka mba azahoany bronzage fa le menaka mba iarovana an'le hoditra satria le hoditra tsy mahatanty an'le masoandro ny afrikana ihany no mahatanty zany masoandro zany satria le afrikana zay manana melanine amin'ny hoditra ny zavatra natao ny zavatra hita sy azo no raisin'izy ireo fepetrany raisin'izy ireo tanatin' zany fivoriana tany Paris zany dia mba anaovana manipulation soleil anaovana manipulation ny masoandro ny zavatra ilain'izy ireo amin'izany fanaovana manipulation ny masoandro zany dia les 4 cardinaux na ilay zorony tany efatra amin'ny zao tontolo zao dia miroir géant na fitaratra ngeza de ngeza atao amin'ilay aksan'le le zorony efatra mba azahoana imanipulena azahoana aksa any amin'ny masoandro mba azahoana le tara masoandro ilay zoron-tany efatra dia miaraka miasa amin'ny astre zany mahatonga n'ilay isa efatra foana no ny tsy maintsy ho hita mikasika zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny astre dia miaraka amin'ny astre rano afo rivotra tany ny antony ampiasana ilana le astre anankiefatra le rano rivotra tany sy ny afo ny rano misy rano masira aparitakin'izy ireo any amin'ny ranomasina amin'ny anaovana zany manipulation ny masoandro ny antony zany anatin'izay zavatra efatra zay ampiasaina le rano moa izy mifandraika amin'le ranomasina ny rivotra de le rano zay mivadika raona ny afo dia ilay masoandro ary ny tany dia ny terre ny tany zay le astre efatra ary ireo zavatra reo dia iarana miasa amin'ny astre iarana miasa amin'ny planeta Mars izany no ny antony ny safidianana ny volana Mars zany ny antony ny safidianana ny andro mardi ny Mars dia ny planeta dia mifanandrify direct mifanandrify avy hatrany amin'ny jour de la semaine amin'ny andro ny Mars planète Mars dia mifanandrify amin'ny andro mardi ary talata izy amin'ny teny gasy amin'ny teny vahiny izy raha ny raisiko ohatrany nazavaiko tao mikasika an'le zavatra nataony Macron hoe inona ny antony nandraisany ny andro mardi inona ny antony tenenany ny anaovana le confinement total amin'ny andro midi dia Mars planète Mars mifanakaiky mifanandrify liné anankiray tsipika anankiray planète Mars mardi mifanandray tsipika iray ihany ny planète Mars ny andro ny ora izay ny antony nandraisana ny andro mardi de mardi moa le fanaza ny mardi Mars moa fanazavaiko hoe raiky amby telopolo andro ny ao dia azahoanan'le axe landrahoanan'le efatra isa efatra ny Mars raha tokoa efatra ny moa ao anatiny ny planète Mars dia faefatra ny planète ny système solaire planète Mars dia faefatra ny système solaire ny planète Mars ny antony raha ihany koa ny safidianana an'izany planète Mars zany dia izy raha avy amin'ny mythologie tantaran'ireo gréco-romaine andraisantsika azy dia ny andriamanitry ny guerre andriamanitry ny ady andriamanitry ny orooro andriamanitry ny tahotra no
Andriamanitra mitondra izany Marsa zany raha resaka mythologie no resantsika. Ary namorona izany anarana hoe Marsa zany dia ny Ares. Mbola efatra ihany koa ny anarany. Ares zany dia andriamanitry ny ady, andriamanitry ny guerre, andriamanitry ny terreur, andriamanitry ny la crainte. Izany Ares zany. Azonareo verifienao amin'ny Google zany tamin'ny andron'ny Egypte dia efa namorona ihany koa nanome ny anarany planète Mars ihany koa izy ny Egypte fa tamin'izany fotoana zany dia Horus ny anarany planète Mars tamin'ny andron'ny Egypte fa tsy Mars. Ary ny nanome an'le anarana sy ny toetoetran'ilay Horus dia ny azy indray tsy andriamanitry ny ady fa andriamanitry ny protection, andriamanitry ny fiarovana sy fahavitriana. Contraire an'ilay fiainana ny poiran'ilay boky, ny poiran'ilay tantara no avoaka ao anatin'ilay baiboly. Raha ny Egypte taloha dia ny planète Mars zany Horus dia ny protecteur ny fahavitriana. Protecteur zany fiarovana, miaro an'izao tontolo zao, miaro ny olombelona. Ny nanome ny androny ny anaran'ilay planète kosa indray nefa tamin'ny androny gréco-romain dia Ares, ny andriamanitry ny guerre, andriamanitry ny tahotra, andriamanitry ny crainte. Ary zany matonga ny rehetrarehetra tahotra mpitahorina amin'ilay aretina mba tsy voaka ka mba hahafahan'izy ireo anao an'ilay zavatra le manipulation le soleil izay ataondreo amin'ny fotoana zay. Ary zany ihany koa matonga ny olombelona izay tsy nomena an'ilay limite, nomena elanelana ray metatra satria araka ny teneniko tamin'ilay vidéo farany noho ny olombelona zay manana électricité ao anatiny, manana électricité isika olombelona ao anatiny. Manelingelina ireo asa ataon'izy ireo amin'izany vibration zany ny olona raha vao maromaro dia intense, mavesa danja be la électricité alefa ny ain'olombelona. Ka mety amin'izy ireo raha mijanona any an-trano satria izay électricité amin'ny ain'olombelona zay dia embrouillé-van'ilay wifi, izany hoe elingeleniny sy mba iny wifi izay ampiasaitsika amin'ny internet sy mba iny onde ao amin'ny téléphone portable. Izay matonga ny hoe mijanona any an-trano daholo satria manelingelina raha mbetsaka be ny olona mandeha eny le tany tsisy ny azon'izy ireo ampiasana satria misy an'le tomobile mandeha be, tongotra mandeha be eny mbola eo ihany koa ny électricité amin'ny olombelona dia izany no matonga ny fanelingelenana. Ary raha mandinika isika zany ihany koa ny nandraisan'izy ireo le Mars satria ny symbole ny Mars dia raha ohatra kosa indray izy raisitsika avy ao amin'ny baiboly ihany koa dia ao amin'ny Apocalypse 16 verset 8 dia ilay anjely faefatra dia nandraraka ny tao anaty kapoakany tamin'ny masoandro ary navela andoro ny olona amin'ny feony. Zay no misoratra ao. Zavatra ampiasain'izy ireo amin'ny manipulation atao amin'ny resaka réchauffement climatique dia efa niteneniko teo ihany ny rano atao anatiny ararakan'izy ireo anatiny ranomasina. Zany ny antony anidina ny sisin-dranomasina. Zay le rano. Ary ny astra miaraka amin'ny ireo zorony efatra ireo dia ny rivotra dia azahoana n'ilay rano araraka avy amin'le ranomasina sy zavatra zay produit ampiasain'izy ao tsy fantako azahoana n'izay zavatra zay mba hivadika raona dia le raona matonga ny abakabaka tsy misy avion afaka mandeha satria manjary manelingelina an'izay. Ary ny tany ny avy amin'ilay planète tany sy ilay astra faefatra teo dia le tany dia ny olona tsy mahazo mandehadehana ny tomobile ferana no mandeha amin'io. Ny anaovana n'ilay rano araraka mba hiactivena volcan papiena vetivety temporairement anatin'ny 10 taona ny herin'ny masoandro ary mienao zahoan'izy ireo 1 à 2 degrés Celsius. Zany hoe anatin'ny 10 taona zany mba afaka mandeha mivezivezy matanty an'ilay ultraviolet izy ireo fa tsy
matery tsy maharitra le izy fa temporairement fotsiny dia anatin'ny 10 taona zany hoe afaka 10 taona indray amin'ny 2030 dia amerina nyty zavatra atao ty indray zareo am'izay manipulation ny masoandro izay ka marina raha hitatsika hoe misy ororon-tany amin'izao fotoana zao misy tondra-drano na etsy an-daniny ara le retina zay azay atao mba ampitahorana ny olona ka zay le crainte zany ny ilanan'ny mpanao lobby médiatique zay ny ilanan'ny mpanao gazety mba andefa an'le crainte andefa an'le tahotra zany mahatonga le tahotra alefa paritako hoe raha mivoaka azy ny fandray-tanana sy maro dia manjary amindra aretina amin'ny namana ary manjary arary dia ho faty. Ny antony ihany koa ny fandraisan'izay amin'le nouvel ordre mondial dia zavatra tsotra be, tsotra dia tsotra. Manipulena ohatran'izay le masoandro satria le izy ireo tsy mazaka masoandro dia rehefa azony zany manipulation masoandro zany ka azony miena le izy ka afaka mipetraka afaka manao zay tiany atao any Afrika dia ny nouvel ordre mondial dia lasa ho karta anankiray ihany izao rehetrarehetra monde rehetrarehetra zao tsy misy tsony ny karta Afrika ny karta Amerika fa anatiny karta anankiray lasa karta anankiray aby izy rehetrarehetra ary lasa vola anankiray ihany no ampiasaina ary lasa ho fiangonana anankiray ihany koa satria ny sonia ny pacte zay ataon'izy ireo amin'izay fivavahana iraisam-pirenena zay moa efa vita ary amin'ny octobre ho avy zao dia moka ny baiboly izay iarahan'izy ireo satria baiboly ony dia ovana satria efa taolo efa démodé ka mila baiboly vaovao izy ireo zany ny excuse natao mba anoloan'izy ireo ny baiboly ary mahatonga ihany koa ny ady ny Chine sy ny ONU sy ny OTAN dia Chine ihany koa dia efa niteny hoe amoaka baiboly ihany koa vaovao fa tsy fantatro ny Chine amin'ny octobre na amin'ny vina zany mahatonga an'ireo ady rehetrarehetra ny ifanaovan'izy ireo satria ny Chine te hitondra izao tontolo zao ho azy irery. Ny Europa kosa indray nefa ny Europa mifangaro amin'ny OTAN sy ny rehetrarehetra te hitondra izao tontolo zao ho azy irery satria tsy ampitsony ny arena zay ananan'izy ireo aty Europa dia tsy maintsy mila ny any Afrika dia tsy maintsy atao aloha le nouvel ordre mondial mba tsy eritreretan'olona andeha hipie ny any Afrika sy ny rehetrarehetra dia amin'izay atao anatiny lasa union iray ihany fa tsy union européenne ntsony fa union iray ihany dia carte iray ihany dia le zorony efatra ny antony ny poitra avy any Afrika ny olona rehetrarehetra ary izay le Adama chromosomal Y izay avy any Afrika ary africain sy Eva mitochondrial izay africaine izay avy any Afrika ihany koa. Mbola misy miniminy foana mahita sary vidéo image holographique eny amin'ny abakabaka asina sary endrika n'ilay Jesosy amin'le sary izay omenantsika ivavana sy andohaliana iny dia minino tokoa ny sasany sary holographique efa nanaovako vidéo ray izay 3 dimensions 3D ny anaovana an'ireny sary reny dia olona no mimanipule an'ireny eny amin'ny abakabaka avy amin'ny alalan'ny onde ny anaovana an'iny zavatra iny ary zay angamba ny mety mazavazava izy zay ny planeta Mars dia mifanandrify amin'ny andro sy ora zany hoe planeta Mars ny latsinainy dia ny la lune ny mardi Mars ny mercredi Mercure ny jeudi dia Jupiter ny vendredi dia Vénus ary ny samedi dia Saturne ary ny alahady dia Soleil zany natonga azy ireo nandray an'le daty le 25 décembre anaovana ny Christmas niterahan'i Jesosy satria ny grec romain tany no nisafidy ny andro andriamanitry ny masoandro ny planète araky ny astre daholo ny zavatra taony eto ambony tany ka zany mahatonga azy ireo
matanjaka sy mahay zavatra satria mahay manipulation le zavatra teneniko hoe le mot-clé anatin' zany mot-clé azo antsona mot-clé daholo ny fanaovana manipulation ny astre fampiedina ny isa miaraka amin'ny planète miaraka amin'ny andro ny volana tsy mifandraika amin'ny ny volana ny hoe mois d'avril sy ny mois de mars tsy mifandraika amin'ny planète afa resaka hafa mihitsy ny resaka volana zay fa manjary lava loatra dia manome fotoananao ndray manaraka isorana nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoananao ndray manaraka veloma daholo